Matio toko 9. Ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Jesosy Kristy nanasitrana boka iray. Matio toko 9, 1-2 hatramin'ny 4. Ary indro nisy boka anankiray nanatona dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy naninjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, mety aho, madio ianao. Dia nadio tamin'ny habokany niaraka tamin'izay izy. Ary hoy Jesosy taminy, tandremo mba tsy ilaza amin'olona na dia iray akory azy ianao, fa mandehana, miseho amin'ny mpisorona ka mitondrà ny fanatitra izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Jesosy Kristy nanasitrana ny mpanompon'ilay kapiteny. Matio toko 9, 1-5 hatramin'ny 17. Ary noho ny tonga tao Kapernaoma Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe, Tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano, marary ny paralisisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho hahasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe, Tompoko, tsy mendrika hidiranao ambanin'ny tafitranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany, ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izao amin'ny anankiray, mandehana, dia mandeha izy. Ary amin'ny anankiray koa, avia, dia avy izy. Ary amin'ny andevulahiko, ataovy izao, dia manao izy. Ary noho nahare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho, na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any Atsinanana sy ny any Andrefana no ho tonga, ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia harina any amin'ny maizina ny ivelany. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe, mandehana, tongava aminao araka ny ninonao. Dia sitrana tamin'izany oro zany ilay ankizilahy. Jesosy nanasitrana ny rafozam-bavin'i Petera sy olona maro hafa. Matio toko 9, 14 hatramin'ny 17. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'i Petera, dia nahita ny rafozam-bavin'i Petera nandry teo, nanavy ny tazo. Ary nanendry ny tanany izy, dia niala taminy ny tazo. Dia nitsangana ravehivavy ka nanompo azy. Ary noho ny hariva ny andro dia nety ny olona tany aminy ny demoniaka maro. Ary ny teniny ihany no namoahany ny fanahy ratsy, ary izay narary rehetra dia nositraniny avokoa, mba hahatanteraka izay nampilazaina an Isaia mpaminany hoe, izy naka ny rofontsika sy nitondra ny aretintsika. Isaia 17:4. Ny tenin Jesosy tamina lehilahy roa nikasa hanaraka azy. Matio 9, 17 hatramin'ny 12. Ary Jesosy no nahita ny vahoaka betsaka manodidina azy, dia nanome teny hiala ho eny ampita. Ary nanatona ny mpanoran-dalàna anankiray ka nanao taminy hoe, mpampianatro, hanaraka anao aho na aiza no haleanao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboa haolo manandavaka, ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary nisy hafa koa tamin'ny mpianatra niteny taminy hoe, Tompoko, aoka ho aloha andeha andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy,
manarahy ary aoka ny maty handevina ny maty ao aminy. Jesosy nampitsahatra tafio-drivotra. Matio 5:17-20. Ary noho ny ondrana an-tsambokely izy, dia nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina, ka dia efa nila ho voasafotry ny alin-drano ny sambokely, fa izy natory. Ary nanatony izy ireo dia namoha azy, ka nanao hoe, Tompoko, vonjeo fa maty zahay. Ary hoy izy taminy, nahoana ny saritahotra ianareo ry kely finoana? Dia nitsangana izy, ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe, lehilahy manahoana re io? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy. Jesosy namoaka demoni tany amin'ny tanin'ny Gadarena. Matio 5:15-20. Ary noho ny tonga teny ampita teo amin'ny tanin'ny Gadarena izy, dia nifanena taminy ny demoniaka roa lahy, nivoaka avy teny amin'ny fasana, sady masika loatra, ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalan'izany. Ary indro niantso izy ka nanao hoe, mombo fa ninona akory zahay sianao ry zanak'Andriamanitro? Tonga ety va ianao hampijaly anay alohan'ny fotoana? Ary nisy kisoa maro andiany iray nihinana teny lavidavitra azy teny. Ary ny demoni nifona tamin'i Jesosy ka nanao hoe, raha voakanao ary zahay, dia irao ankany anatin'ireo kisoa andiany ireo. Ary hoy izy taminy, mandehana. Dia nivoaka ireo ka lasa nakany anatin'ny kisoa, ary indreny ny kisoa andiany rehetra nitratrevatreva teny amin'ny hantsana ho any amin'ny ranomasina, ka dia maty tany anatin'ny rano. Ary ny mpiandry nandositra, dia nakany an-tanàna ka nilaza ny zavatra rehetra ny amin'ireo demoniaka. Ary indreo nivoaka ny tao an-tanàna rehetra mba hitsenan'i Jesosy. Ka noho ny nahita azy izy, dia nifona taminy mba hiala amin'ny faritaniny. Zanay ni haja isalurana kami tsangkanao zahay ritsa sotumpuo ni famira-piratsiny funina itiao mampatsiainy natriazo fijaliana fanagita-gitaka sinyuruhuriana nambaniana sinu sanchuit siluku Saranandriaka nuniaretanao indro novalina haja any andanitra eo amin'ny azo fizalina raireriana sisiraina noina ny hirifirina nefa ankehitriny kosa nasandratry
fipetrayanao ka manakuandanitra ny fideranana tamini uriu indrindrandriamanitra niudina taminao zanany malalany filay diademizay satroinao izay mampamirapiratra ny vonina ini ry mpamonjy sarobidy zanakinia hanimendrika handray ny vonina itra mieto antany sy any andanitra hilazanao hanambara ny herina ny halebiazana hira fiderana avy amponay babonao noindro asandratray lovonina hitrinidray ka manomboka ety ny hirany dory no anandratanay niray